manolotra ny arahaba tompoko. Toy izao indray ary ny fivoaran'ilay cyclone tropical intense na ilay rivo-doza mahery vaika Batsiray. Tamin'ny 4 hariva teo dia tany amin'ny manodidina ny 770 kilometatra atsinanan'ny vatomandry ny isy ny ivony. Eto izany dia vatomandry indray niteboka niangana tamin'ny fangalana ny refy. Manodidina eo amin'ny 520 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 530 kilometatra isan'ora. Manodidina miandalana miakandrefana trany izy amin'ny hafainganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora. Tato anatin'ny 420 ora farany dia somary niada-pandeha ity rivo-doza ity. Tsy misy fiovana ny vinavina mahakasika azy fa manambana avy hatrany morontsiraka atsinanan'ny nosy ary hiditra an-tanety eo anelanelan'ny vatomandry sy mananjary. Izany hoe any amin'ny manodidina manoro any amin'ny sabotsy 5 febroary 2020 sy 2020, any amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Tsara marihana fa ny ivony no amin'ny 9 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora atoandro no mety hiditra any amin'ny distrikan'ny Manoro, fa kosa ny ora mikija sy ny rivotra miaraka aminy dia efa mialo lalana ary manakorotana amin'ny faritra maro amin'ny morontsiraka atsinanana sy ho antsika eto amin'ny afovoantany mialoha izay. Raha araka ny vinavina ihany koa dia tombanana ho rivo-doza mahery vaika hatrany izy eo ampidirana ary mahatratra 570 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny, tafiakatra 50 kilometatra isan'ora ny tafiotra miaraka aminy. Raha ny tombatombana mahakasika ny mety fizotran'izy ity araka ny efa natsidika teo moa dia mety hiditra tanety any amin'ny Manoro izy amin'ny sabotsy maraina, amakivaky ny afovoantany ny sabotsy atoandro sy ny alina ary tombanana hivoaka ny ranomasina any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika ny alahady 9 febroary 2020 sy 2020. Arak'izany toy izao ny filazana mahakasika ny rivo-doza, filazana miloko mavo na filazana loza manambana ho an'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mangoro, Manalamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromania, Matsiatrambony, Iorombe, ny distrikan'ny Soanieran'ny Ivongo, Sainte Marie, Fenorivo Atsinanana, Vavatenina, Amparafaravolo ary Ambatondrazaka. Filazana fanairana na filazana miloko maitso kosa ho an'ny faritra Anosy, Menabe, ny distrikan'Antalahy, Maroantsetra, Mananaravaratra, Mandritsara, Andilamena, Tsaratanàna, Mahevatanàna, Antsalova, Beroro, Sakara, Ankazoabo, Morombe, Toliara voalohany sy faharoa, Benenitra ary Betioky. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana izao ihany koa dia efa hita taratra tsikelikely any amin'ny ilany Atsinanana ny rahona mialo lalana ity rivo-doza ity. Anakorotana ny toetry ny androntsika izy io raha amin'ny rampitso ary ahina ny fabetsahan'ny rotsakorana amin'ny faritra rehetra izay ho lalovany, indrindra ny any amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ho an'ny afovoantany. Etsakilan'izay ihany koa ahina ny mety fiakaran'ny ranomasina manodidina ny toerana idirany an-tanety vokatry ny rivotra mafy entiny moa mahatonga izay. Entanina arak'izany ny mponina rehetra mba hanaraka akaiky dia akaiky ny fivoaran'ity rivo-doza ity ary ihany koa hanaraka atsakany sy andavany ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony isorohana ny loza médiation. Ho an'ny mpampiasa ny ranomasina morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara, misy mananteny izay avy ety amin'ny meteo fa efa tsy misy miandrika intsony isika satria ahery be ny ranomasina ary isamboaravara mihitsy izany indraindray. Any amin'ny ilany andrefana kosa indray dia raha azo atao rery tompoko ny tsy miandrika dia aleo mitsahatra kely mihitsy aloha mandra-pilamina ity rivo-doza ity satria hikorotana mihitsy ny any an-dranomasina. Toy izao ary ny vinany toetry ny androntsika raha ho amin'ny rampitso maraina, anomboka anorana somary miatoato ny morontsiraka Atsinanana, mihitatra tsikelikely aty amin'ny ilany Atsinanan'ny afovoantany moa izay da tafiditra ao anatin'izay Alaotra Mangoro, Analanjorofo, Atsimo Atsinanana ary Fitovinany. Andrahona mety arahana tandrifin-drahona ny any amin'ny ilany andrefan'ny afovoantany mihazo amin'ny Betsiboka, Sofia. Mifahatra sisa kosa dia andrahona mitsitokotoko raha ibahan-toerana kokoa azy Ingaby Masoandro any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Raha ny tolaka
andro indray dia ikija tanteraka ny orana any amin'ny fatra analanjorofo atsinanana vatovavy aloatra mangoro mihitatra hatraty amin'ny fitovinany anorana somary mitsitapitapy fa miabetsaka miandalana izay amin'ny fiafaran'ny tolakandrina ny alina ho atsika eto amin'ny afo voatany mihazo any atsimo atsinanana laotra betsiboka ny ilany atsinanan'ny sofia andrahona na anjombona ny ilany andrefan'ny afo voatany sy ny faritra avaratra andrefana ny tendriny avaratra sy ny tendriny atsimo Madagasikara dia saika ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Ny vinan'ny maripana indray dia manodidina amin'ny 5 degré ny any amin'ny Toliara sy Sofia 2 ka hatramin'ny 4 degré kosa ho atsika eto amin'ny faritra anatiny. Morotsiraka atsinanana misy vidinany kely eo amin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra. Toy izao indray raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy saika anora mikija aloha ny akamaroany ny faritra maro eto Madagasikara ho betsaka kokoa ny rotsakorana aty amin'ny ilany atsinanana sy ho atsika eto amin'ny afo voatany. Ny tendriny avaratra no somary maina ny andro mety ho lalovana orana malefaka aza moa ny aty amin'ny tendriny atsimony Madagasikara. Ny vinan'ny maripana manangy hatrany amin'ny 4 degré ny any Antsohi tafidina 20 ka hatramin'ny 1 degré kosa maripana ambony indrindra ho atsika eto amin'ny faritra anatiny. Morotsiraka atsinanana misy vidinana ihany koa ny maripana ambony indrindra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alahady ary no hamarana antsika azy dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra avaratra andrefana. Ny faritra sisa dia mbola hitohy hatrany ny rotsakorana mety ho betsaka kokoa ny orana any amin'ny toerana izay mbola lalovan'ity rivo-doza ity. Ny vinan'ny maripana indray tsy dia misy fiovana firy feo amin'ny 20 ka hatramin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra ho atsika eto amin'ny faritra anatiny. Saika mbola ahitana fidinany hatrany aloha ny akamaroany ny faritra maro. Ny any amin'ny faritra Sofia tsy dia misy fiovana fa 3 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny andro ato anatiny 3 andro avy mamy fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.